rendrano sisony apahatrosy mialalina no ny fakana fasika miasimba ny fefri fikajina ny tontolo iainana mila vadika asa ny dinika sy ny hevitra voangona mandritra ny fikonan-doha fionana tamin'ny sadek enatra onika film manaritra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasanao ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharam-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Mazava ny teny nataon'ny SADC omaly hoy ny solombavam-bahoaka teo aloha voafito amin'ny distrikany Vangaindrano Joas Eleonor fa mila manaramaso akaiky ny zava-misy mihoatra azy ireo ny vahoaka malagasy. Tsy afa-po manoloana ny zavatra notakina kosa ny SADC hoy kosa ny mpandinika fiainam-pirenena Serge Zafimaovo ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny tahiriny. In terms of the document that has been handed to us, we really have ny makasika ilay document zay voarainay tamin'Andriamatoa filohan'ny fanavaozana atreto aloha zany dia mbola tsy tena nanam-potoana izahay nandiniana nanamakafakana ny tena votoatiny ny document iny fa ny azonay ambara atreto aloha zany dia azo lazaina hoe document na tatitra ho an'ny vahoaka malagasy la izy anisany iantoka ary tondra ho akany amin'izay fikarakarana ny fikanondoram-pirenena zay iny document iny ka anjaran'ny vahoaka malagasy ihany koa no mijery mandinika mamakafaka ny votoatiny zany document izany and make it an effective document for the consultations that are supposed to start. Arak'izany milaza ho mbola tsy manam-potoana na makina ny antotan-kevitra na ny fandaharana sa ho an'ny fanavaozana izahay ary tatitra natao ho an'ny malagasy iny hoy ny teo anivon'ny SADC omaly. Mazava ny tiana ambara fa raharany malagasy ka anjaran'ny vahoaka malagasy no manaramaso ny fanatanterana ireo voalaza ao anatin'ny fandaharana sa ny fanavaozana io hoy ny solombavam-bahoaka teo aloha no sady mpanao politika Joas Eleonor. Ny SADC moa dia tsotra raha ny famakiko ny fahazahoako ny teny zareo hoe ino zany ny anareo malagasy tapahanareo malagasy zahay anaramaso. SADC anaramaso tsara fa isika vahoaka malagasy mihitsy no tena tokony anao an'izay fanarahamaso sy fidirana matanjaka antsehatra amin'ny fanatanterahana izay voalaza ao anatin'iny antotan-kevitra iny. Ny tiako lazaina dia tsotra refondation amin'ny teny frantsay fanavaozany fotony zany hoe tena ijery hatrany fotony mihitsy zany ny fiorenantsika Repoblika Malagasy. Betsaka ny zavatra nitranga nampisen'ireny hetsi-bahoaka reny tondra ny fanovana eo amin'ny fahefana mitondra ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny ritsika dia ny tsy iverenany reny tsony isika ny tompona andraikitra vola mila isika zany mandray andraikitra mavitrika ao anatin'izany fanatanterahana ny tondro zotra izany satria fikaonan-doam-pirenena ny voalaza ao, fanovana lalam-panorenana ny voalaza ao, fifidianana ny voalaza ao, dingana rehetrarehetra izay ananany olom-pirenena andraikitra izay rehetrarehetra izay ka mila isika manaramaso akaiky ozy mihoatra noho ny SADC hitaky ny fanatanterahana tokoa an'izay rehetrarehetra izay. Hitaky ny ahafahany rehetrarehetra mitondra ny fanehoan-kevitra na olom-pirenena tsotra io na antoko politika io na fikambanana maro samihafa miainga avy any amin'ny firaisamonim-pirenena samy tokony hitondra ny heviny ankahalalahana tanteraka. Etsy ankilany nilaza kosa ny mpandinika raharam-pirenena Zafimaovo Serge fa teny maneho tsy fahafampo tamin'ny pomba diplomatika no nataon'ireo solon-tena avy amin'ny SADC. Mazava ny afatra hoy Serge Zafimaovo asaina amin'ny fampiraharaha sy mifandamina ny samy malagasy. Mbola tsy nanam-potoana firy izany namaky zay aloha zany no tsipihana faharoa dia hoe anjaran'ny malagasy samy malagasy io zay no mifandinika eo anatiny. Ao raha amin'izao fotoana izao malagasy samy malagasy raha misy ataontsika hoe groupement folo misy efitra folo mivoaka fa misy tambarana ihany le efitra amin'ny ankapobeny le hoe tsy maintsy
approche inclusive. Le inclusivité zany zao aloha tsy ampy tsara tamin'ny document mivoaka tamin'ny sabotsy. Ny zavatra angatahana de concertation nationale inclusive. Zany hoe ny famoahana le feuille de route mihitsy manomboka any le inclusivité ny takiny zareo. Ny tiany reto SADC rehetra petraka zany hoe alamina aingana aloha ny tantara anatinareo, zay le izy. Hoe tsy maintsy hainao koa zany mandika le langage diplomatique. Le langage diplomatique zany ohatra milaza hoe nareo samy malagasy fa tena midikany hoe fanaratsara nareo samy malagasy fa misy hevitra tsy mitovy, groupement samihafa na antoko politika io na ny fiarahamonim-pirenena sy ny fanjakana ry ankelany ary dia ao anatin'ny fanjakana koa ny position ny ministre-mpanjakana koa momba ny fanavozana koa mbola tantarafa koa raha jerevana par rapport amin'ny position satria ny namena fahefana ny FFKM dia ahoana tsara moa ny position amin'ny fanjakana satria lasa misy rafitra samihafa ny firon'ny fanjakana ankehitriny dia mivoaka le feuille de route le projet zany nefa ohatra ny tao tsisy idirany FFKM le izy. Amin'ny ankapobeny samy manamafy ireo mpaneho hevitra fa na dia eo azy zany fijerin'ny SADC dia andraikitry ny malagasy hatrandry ny famahana ny olana sy ny fanatanterana ny fanavozana eto amin'ny firenena. Miombon-kevitra ny rehetra fa ilaina ny fampiresahana ho an'ireo mpisehatra rehetra. Fa nitoy androany ny fakan-kevitra sy ny fionan'ireo antoko politika sy ny mpanao politika amin'ireo iraka manokana avy amin'ny SADC izay tonga eto Madagasikara. Enatra ho any teo anivon'ny kafima ny fionana raha ny fanazavana. Lasany samy malagasy mantsy no mifamitaka raha ny faneho-kevitra. Ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiry ny aina atrany. Tsy nisy nahafantatra ary tsy nisy nahita ny votoatin'ny fandaharan'asa ho an'ny fanavozana natolotra ny SADC ny sabotsy teo kanefa nolazaina fa efa nandalo fankatoavana teny amin'ny anteny miram-pirenena ary nakana ny hevitry ny mpisehatra rehetra ny antotan-kevitra hoy ny teo anivon'ny kafimy. Enatra lehibe ny fionana tamin'ny SADC hoy ny faneho-kevitra satria toy isika samy malagasy no mifamitaka. Gaga zay hoe lay document avy amin'ny fitondram-panjakana dia hoe efa nivaliden'ny parlement efa nandalo teo amin'ny parlementsika efa nisy mpitarika politika maro koa zany nandalo teo anivon'ny parlement ny validean'iny dia hoe niarana anaiky sahala amin'izany koa hoe efa ny consulté mpanao politika BDB na ny erivelona rehetrarehetra ny eo anivon'ny ministre-mpanjakana misahana amin'izany dia lazaina koa fa efa nanaiky sy efa nandray anjara tamin'izany adevitra zany ny kafima dia eto zany zay dia mametraka hoe izahay tsy nakana hevitra mihitsy raha ny teo anivon'ny ministre-mpanjakana zany tsy mbola niantso anay mandondona ary izahay fa tsy voaina sahala amin'izay koa ny eo anivon'ny anteny miram-pirenena hoe ireo ny parlementsika eto tsy naka ny hevitra mihitsy zany ary rehefa miantso zay tsy mamoa varavaran'izany ireo dia izay hoe tsika vitantana firenena tena ataontsika hoe honnêteté kely sahala amin'izany ary tsy hananany ny eo anivon'ny anteny miram-pirenena tsy hananany ministre-mpanjakana dia izay hoe mampieritreritra ny zavatra sahala amin'izany dia lasa enatra le izy eo amin'ny fionana amin'ny SADC satria lasa zay kosa ve zany moa anaiky zavatra tsy nakana ny hevitray tsy anaiky an'izany kosa zay noviana dia lasa mipetraka le adevitra izy ary zany mandainky. Tsy natao an'olo tokana i Madagasikara hoy ny fanamafisana ilaina arak'izany ny hevitry ny maro mba isiny tena fanamby tamin'ny tolona izay natao. Raha izao zava-misy izao dia ho fahafambaraka foana no iseto rehefa misy vahiny tahaka izao. Olana azo vahana tsara nefa raha ny fanazavana. Misy moa zany ilay toro-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao izay isorana ny SADC ihany koa zany amin'ny enatra lehibe ho anay ato anivon'ny kafima fa dia tsy mahafantatra mihitsy aloha zany ny ato anivon'ny kafima ny hevitra sy ny ao ambadika ilay fanolorana hevitra iverina hoe amahana ny olana eto amin'ny firenena raha tsy ny SADC no manazava. Dia izay zany ny anay le mba tadiavinay foana ary atosika hoe tiany firenetsika atsika malagasy ty itsika no tokony ho sarotiny amin'ity ary tokony hiainga amintsika ny vahaolana rehetrarehetra ahafahana mamaha an'ity olana ity satria ato zany zay zao dia mahafantatra tamin'ny fionana teo hoe misy karazana consultation PDB ataon'ny fitondram-panjakana indrindrandrindra ny ministre misahana an'ity resaka fanavozana na le hoe refondation ity nefa tsy mba consulté amin'izany mihitsy zany ny kafima ao anatin'ny risika zay ny mba anaovanay atsisika mafy
ao anatin'le izy hoe ninninona resahana ny sainam-pirenena tompoko dia tsy afaka misaraka mihitsy amina resaka politika. Dikan'izay tsy afaka misaraka amina toko politika sy mpanao politika. Nandeha ho aiza tsika, nandeha ho aiza satria lasa mandeha be manko izany ny resaka hoe ny mpanao politika no tena mamotika nytia Madagasikara ty. Misy part de responsabilité ngeza be amin'ny mpanao politika ary tsy miala ary na manala tena ao anatin'izany mihitsy ny kafim fa assumenay zay mety ho responsabilité anay tamin'ny fampitehan'tia Madagasikara ty. Tsy midika fanoherana ny fitondram-panjakana ny filazana zavatra marina tahaka izao hoy ny filoha nasionaly kafim fa natao anitsina ny lalakizorana. Nisy tolana natao teto ary nisy fitakina. Noho izany samy manan-kevitra ny malagasy antapitrisana ho an'ny firenena ka ilaina ny fakan-kevitra. Fanorenana ifotony na refondation rahateo no izoroany izao fitondrana izao ho iatrany ny fanazavana. Lafim-baovao afa tanteraka kosa indray manana tahirana andramena maro i Madagasikara tenirana amin'ny malagasy anefa ny famarotana ireo andramena ireo hoy ny filohan'ny fanavozana androany nandritra ny fikonan-doha momba ny tontolo iainana. Atreto mbola tsy nisy resaka ny amin'ny famarotana ireo andramena ireo raha ny fanazavana ihany. Zava-dehibe ny fanatanterana dinika natokana ho an'ny tontolo iainana hoy ny filohan'ny fanavozana ka mila avadika asa ireo hevitra voangona rehetra nandritra izany. Tato-baovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sasindra-tsara ny mbola avatsara. Ho fampandrosoana raha toe-karena mipakeny fotony ataon'ny fanjakana lahara-pahamehana ny fiovana makany amin'ny sehatra maitso amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny angovo azo avaozana tafiditra ao anatin'ny zotra ny fikaonan-doham-pirenena irosony Madagasikara amin'izao fotoan'izao ny fakan-kevitra ara-tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy natao androany teny amin'ny CCI Vato fanamby miandry an'i Madagasikara ny amadiana ny fanambarana ho asa sy anaovana ny teny ho lasa vokatra azo tsapaitanana ho ny filohan'ny fanavozana ny Republikan'i Madagasikara Randrenirina Mikael nandritra ny fanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy androany. Fifampiresana inona ny zavatra tsy nety, inona ny zavatra tokony ho tsaraina mba ahafahantsika miaro ny tontolo iainana satria arenantsika malagasy ny tontolo iainana. Firenena maharo ny tontolo iainana dia firenena mandroso. Ny fanjakana angamba no teneny izay mbola tsisy fitenenana ofisialy ny teny hoe varotra bois de rose zay. Zay aloha anankiray apetrako. Ny faharoa manaraka an'izay dia manana stock be da be tsika ao. Stock zay efa olo fa mbola tsisy resaka an'izany hoe varotra bois de rose. Zavatra rehetra mikasika ny bois de rose io dia mbola tsy maintsy fampiresahana ihany koa ary zany mino fa tsy maintsy voaresaka ato amin'ity concertation nationale ny environnement iny mikasika ny bois de rose io ary tsy maintsy mbola fampiresahana amin'ny CITES zay firenena mikambana ao anatiny tsika Madagasikara. No tsy aivy ny fahadidy mavesatra ny fiarovana ny tontolo iainana manoloana ny fitohizan'ny fandrimpahana ala ny doroala ary ny fitrandrahana azy amin'ny fomba mamoetra izay miteraka fahamafisana sy faharatsian'ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetry ny andro. Eo koa ny lafi ny fitrandrahana harem-pirenena izay tsy manara-dalàna fanamby izany rehetra izany aka tsy tokony atao ankilabao intsony ny sehatra ra-tontolo iainana fa ho fototra iorenan'ny firenena mba ho lova ho an'ny taranaka. Zay angamba tsy ampy amin'ny environnement ihany fa any amin'ny harem-pirenena koa any amin'ny ministère minina koa efa mandeha. Ny any amin'ny eny amin'ny aéroport angamba mety fa be da be hitanareo tapoato zay. Tsy zavatra tsy nahita an'izany nareo taloha be da be ny volamena ny vatosoa tratra teny amin'ny aéroport efa miezaka tsika miady io. Miady amin'izay zavatra mpanondrana harem-pirenena amin'ny resaka tontolo iainana indray izay anisan'le resantsika inona ny zavatra tsy nety, inona ny zavatra nety sy tokony mbola tohizana, inona ny zavatra tsy nety ka tokony hovaina ahafahantsika mametraka paikady matanjaka sy matotra amin'izay ady lazaina amin'izay. Entiny eo anatrehan'ny fikonan-doham-pirenena ny fandrafetana ny sata iorenan'ny fanavaozana ny Repoblika ny hevitra tapaka isaky ny sehatra maro samihafa. Lafim-baovao afa tanteraka kosa indray namafisy ny tompona andraikitry ny fahasalamana fa mpox no nitarika ny fahafatesany ilay zaza telo taona ny alahady lasa teo. Noraisina teny amin'ny centre d'isolement teny Andotapenaka ilay zaza ny sabotsy kanefa nentin'ny fianakaviana teny amin'ny mpitsabo manokana azy raha ny fanazavana. Efa misy ankehitriny ny fanadiadina sy ny fanarahamaso ireo rehetra nitakosina taminy raha ny fanamafisana atrany. Mitombo ny trangana mpox eto Madagasikara mitako fiaraha-mientany rehetra ny ady amin'ny fisorohana ny fiparitany.
ankoatra ny fanaovana vaksiny sy ny fanarahana ireo fepetrasakana ilaina ary zava-dehibe ny mihiboka ratsy maintsy irosona hoy ny fanazavana. Tato-baovao mahakasika izay tateriny Andro Miaratina eo amin'ny saritsin-dratsariny Mathieu Prince. Nitondra fanazavana manolo ny fahafatesany Stacy zazavavy kely telo taona nodimandry ny alady lasa tao ny tompon'andraikitry ny hopitaly Andotapenaka androany manoloana ny resabe manodidina ity raha ity. Tonga teny amin'ny hopitaly Andotapenaka ny fianakavian'i Stacy ny sabotsy lasa teo tokony ho tamin'ny 4 ora latsaka 10 minitra ariva. Mpitsabo avy any ivelany no nandefa azy tety an-toerana ary efa no hamariny mpitsabo fa ka suspehana mpox. Efa tao anaty arerana tanteraka ilay marary tamin'ny fotoana io ary nirosona ny dingana fana mitsabo azy rehefa noazavaina tamin'ny fianakaviany ho ny mpitsabo. Tsy nanaiky izany anefa izy ireo nateo aza ny fandresen-dahatra ny mpitsabo fa nitondra ilay zaza nivoaka tao Andotapenaka no ny filazana fa efa misy mpitsabo manokana hitondra anazy. Marina fa mpitsabo no nandefa azy aty amin'ny centre d'isolement no ny efa fahitany fa ka suspect mpox ilay zaza. Rehefa tonga teto izy dia niraisina tanana maimaim-poana ary efa vonona teo ny fanafody mifandraika amin'ny aretina. No azavaina tamin'ny fianakaviana ny procédure rehetra amafisina fa tena reraka be tokoa ilay zaza fa ny fianakaviana dia nanapa-kevitra samirery nitondra azy hivoaka ny centre na dia teo aza ny fandresen-dahatra natao azy ireo fa hoe manana médecin spécialiste ary zareo hisabo azy. Io no tranga voalohany nafaty olona voarakitra hatramin'ny pura ny valanaretina mpox teto Madagasikara. Efa manderaka izany ny fanadiadiana sy ny fanaramaso ireo olona manodidina rehetra tamin'ny tranga iny. Mitaky fiara-miasa akaiky tamin'ireo olona voakasika ny fafana manatanteraka izany ho ny fanamafisana. Taorian'ilay fahafatesana moa zany dia misy ny investigation sy ny suivi an'ilay contact rehetra atao amin'ny izay manodidina ny tranga na fahafatesana avy amin'ny mpox zany hoe ka confirmena mpox iny. Dia io moa zany fanaovana izay tena mila fiara-miasa akaiky amin'ireo olona voakasika antia zavatra ity. Hatramin'ny fisokafan'ny centre d'isolement etsy Andotapenaka ny 10 janoary lasa teo, olona 770 no noraisina an-tanana raha ny fanazavana. Misy amin'ireo no nalefa ny mpitsabo avy any ivelany ary misy kosa ireo tonga dia manantona rehefa misy tranga iahina. Misy ny dingana raha ny ety an-toerana manomboka any amin'ny fizahana mety eo amin'ny fanaovana fitiliana ary mifara amin'ny fandraisana an-tanana raha toka voamarina ny tranga. Zaza 5 volana no kely no raisina an-tanana teto ary ny zokiolona 770 zokiny indrindra. Miankina amin'ny fisehon'ny aretina kosa ny fetrandro hijanonana eny amin'ny fitoerana. Resina latra ny olona hijano amin'ny fitoerana rehefa ilaina izany saingy tsy afaka atao an-tery kosa ho ny tompon'andraikitra. Tonga ao amin'ny centre d'isolement dia omena ny fanafody izay mifandraika amin'ny tranga izay miseho aminy dia atao ihany koa ny fitiliana. Dia ao aorianan'ny fitiliana na ny prélèvement raha tahiny ka hoe tsy mitondra an'ilay valanaretina izy zany hoe négatif ilay prélèvement atao dia miverina mivoaka izy zany fa misy fanaraha-maso ary misy ihany koa ny afatra izay teneninandreo olona ireo. Raha sanatria kosa moa ka hoe positif ilay izy dia miakatra atao amin'ny premier étage satria izany ny toerana andraisana azy ireo. Marina moa zany fa dia raha malala rehefa averimberina foana fa mamindra ilay valanaretina mpox dia rehefa misy ny olona izay ahina mafy na atao hoe fortement suspect dia tena resena lahatra mba hihiboka mba hijanona atao amin'ny centre d'isolement mandra-pahazahoana ny valin'ilay fitiliana atao. Tena atao ny fandraisan-dahatra sy ny fampahafantarana ny olona. Dia fa ny hoe tena fanerena dia iny moa zany mbola tsy tena hoe afaka manao an'izay isika, tsy afaka atao hoe antery. Raha ny tarimarika nisy tranga vaovao 12 voamarina fa mpox ao Mali. Tsy nisy enana fohy 12 sitrana. Mali 3 martsa 2024 dia nahitana tranga ahina vaovao 5 ary nahitana tranga voamarina 40. Ny 10 amin'ireo tranga voamarina ireo dia tany Mahajanga, ndray tany Ambilobe, ndray tao Maivatanana, ndray tany Ambanja, ray tany Arivomamo, ray tany Ambodradrimo,
ary ny iray teto Antananarivo renivohitra. Ny olona sitrana omaly dia 40 ary tsy nisy ainana fohy omaly. Manamafy ny fanentanana ny tompon'andraikitra, anamafisana ny fahatsarovateny any rehetra amin'ny fanarana ny fepetra, fisorohana toy ny fanajana ny fiboana raha ilainy izany, fanarana fitsaboana raka ny toromarika, ary ny fampahafantarana avy hatrany ny mpitsabo raha misorotra aretina mampiayay. No, fatatsika tsara ny fisehoan'ny mpox, fatatsika tsara ny fomba fifindrany, fatatsika tsara ny fisehoany dia tokony anantona toeram-pitsaboana faran'izay antsika raha vao mieritreritra fa mety mitondra ny mpox. Any hoe misy zavatra fafa minoditra, manavy, angojogojoka, reraka be, manantona tompoko servisy, any hoe ny CSB2 kekentsika indrindra, na afaka mianja le 910 tsika na le 115 fa afaka koa tonga dia makany sady amin'le CTI zay kekentsika indrindra. Aza matohatra n'le mihiboka fa ny fiboahana iny na fa atsika manapaka ny chaîne de transmission aingana. Hatramin'isy ny valanaretina mpox teto Madagasikara, mananika eny amin'ny 20 ny tranga, ka 470 amin'ireo no voamarina. Olona 700 sitrana ary iray namony ainy. Azo resena, azo atao ny tsy voan'ny mpox, azo atao ny mitsabo sy mamey azy saingy mitaky firaisan-kinana sy fiara-mientany rehetra izany. Eo amin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany tandrindomindozany ainy vehivavy malagasy indrindra ny tanora manoloana ny atsirambina amin'ny tsy fampisitrana ny zo fototra tokony anana ny ara-pahasalamana sy ara-pananana. Betsaka ny asa miandry ny rehetra ampisitrana ny zo ny vehivavy saingy miainga ao an-tokantrano ny fanabeazana ka ialana ny fiheveran-diso ho resapady ny fahasalamana ara-pananana. Nisy ny atrikasa nataony IPAS androany fanamafisana ny fanomezan-danja ny tanora azahoan'izy ireo fanabeazana ara-pananana ampy ka hiatrehany ampitoniana ny fiainana manoloana ny zavamisy sy ireo loza amin'ny tatao samy hafa. Tato-baovao ny Ando Miaratina sary sindatsariny Mathieu Prince. Marefo ary tsy mbola voahaja amin'ny ankapobeny ny zo ara-pahasalamana sy ny zo ara-pananahana. Ilaina noho izany ny fanentanana sy fanabeazana ary firesahana izany mba hialana amin'ny hoe resaka mamofady izany kanefa mitera-doza amin'ny vehivavy. Hiarany tsindry eny amin'ny fiarahamonina no tsy manana fahafana mandray fanapahan-kevitra feno mahakasika ny tena ny ihany koa ny vehivavy iray. Maro ireo sakana tsy ahafahan'ny tanora vehivavy misitraka io zo io izay tena hiankinany ho aviny. Eo ilay tsy fahampiany mpiasan'ny fahasalamana ary eo ihany koa ireo tsy fahampiany foto-drafitrasa. Indraindray ireo tanora sy zatovo mandeha tongotra lavitra be, izay izy vao mahita tovi-pahasalamana ahafahany mahazo fikarakarana ara-pahasalamana, izay moa fahita any ambanivohitra izany. Mbola olana ihany koa izany ny tsy fahampiany traikefan'ireo mpiasan'ny fahasalamana izay manilikilika an'ireny tanora ireny, indrindra fa resaka fandrindrana fiainam-pianakaviana no ny tahotra ireo mpiasan'ny fahasalamana ireo ny lalàna eto amintsika. Satria mbola betsaka ireo olona mitory ny mpiasan'ny fahasalamana raha ohatra ka zaza tsy ampy taona izany no tonga mangataka ka misitraka an'izay fanabeazanaizana izay eny amin'ny tovi-pahasalamana. Ireo sekoly izay tsy mamela ny zatovovavy mitondra voka hanohy fianarana, tsy mamela ireo zatovovavy mitondra voka ka niteraka manambady mbola te hanohy fianarana hanohy fianarana, mbola azo lazaina hoe olana daholo izany. Ary ny tena goavana be dia ilay lalànantsika izay mandrara ilay fanalahan-jaza izany na hoe fampitsaharana voka amin'izao fotoana izao, satria noho ny fisian'io lalàna io izany dia lasa betsaka ny vehivavy eto tsy ny zatovy irery ny resahako fa ny vehivavy mihitsy manomboka hatrany amin'ny tanora eritreriny hatramin'ny vehivavy efa anatina tokantrano no miroso amin'ny fampitsaharana reny voka reny antsokosoko. Andindondoza vokatry ny tsy fanajana zo io ny fahasalamana ara-pananahany zatovovavy sy ny vehivavy eto Madagasikara. Betsaka ny vehivavy maty eo am-piterahana, betsaka ihany koa ny fanalan-jaza tsy ara-dalàna ka miteraka fahafatesany vehivavy maro. Raha ny antotanisa, 3 isan'andro eo no mamony ainy vokatry ny fahasarotana amin'ny fitondrana voka sy ny fahafanjaza misy fahasarotana. Tsy vitsy ihany koa ireo mitsoka andarana an-tsekoly. Maro ny fikambanana sy mpanao asa an-tsitrapo miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana no manao fanentanana ara-pahasalamana iarovana ny tanora saingy tsy ampy izany raha tsy mipetraka ho mpandray anjara ny ray aman-dreny eo amin'ny fanabeazana ranofiny zanany. Ny fitsoahana eny an-dafitsohan-daharana eny an-tsekoly
satria rehefa tsy manana fahafana misitraka ireo fampahafantarana sy fampahalalana izy dia tsy afaka misoroka na ny aretina azo avy amin'ny firaisana na misoroka n'ilay voka aloha loatra. Ary rehefa misy ny tranga n'ilay voka aloha loatra dia na izy misafidy ny hiteraka dia nefa amin'izay fotoana izay mbola betsaka koa ireo complication na hoe fahasarotana mety hahazo azy no izy mbola kely na izy misafidy ny hampitsahatra n'ilay voka atsokosoko dia mbola mety hisy ihany koa ny loza mety mananotana ny fahasalamana. Midika izany fa miatra manaina izany izay hoe tsy fampafantarana sy tsy fampahalalana ireo zatovo ny zo sy ny resaka sampandrara ara-pahasalamana tokony atonina amin'ity resaka fahasalamana ara-pananana ity izay. Notanterahina tetsy Antaninarenina androany ny atrikasa no karakarain'ny basy ny mafana mafisana ny fanomezan-danja ny tanora azon'izy ireo fanabeazana ara-pananana ampy ka hiatrihana ampitoniana ny fiainana manoloana ny zava-misy sy ireo lozana amin'ny tatao samihafa. Fotoana ny arana ny kondosina ka nanevitry ny mpandray anjara rehetra andraisana ireo torohevitra sy fanatsarana ary dingana tao ho anatratrarana ny tanjony. Entina ny anivon'ny mpanapa-kevitra samihafa izany toy ny lafi ny lalàna ahafana mandray fanapa-kevitra mifanaraka amin'ny zava-misy. Fa mbola vaovao manodidina an'izay resaka herisetra ara-nofo izay hatrany mpianatra rehetra avy amin'ny klasy seconde, première ary terminale no nandray anjara nentanina androany mikasika ny fitondran-tena tokony araina manoloana ny herisetra ara-nofo indrindra ao anatin'ny tontolo nomerika sy ny fampiroboroboana sy ny firoborobony tambajotra sosialy. No zavain'ireo mpanentana ny loza mety hitranga amin'ny fampiasana tambajotra sosialy ary ny fepetra raisina raha sendra tranga mampiayaha na voamarina. Sarotra matetika ny mandamina etsika toy izao any amin'ny sekoly tsy miankina no ny fandaharam-potoana feno. Na izany aza nanokana maraina iray manontolo ny fitantanana mba anatanterahana ity fanentanana ity no ny fahatsapany ny mazava-dehibe ny fiarovana ny ankizy ho ny tompon'andraikitra. Nanatanteraka fanentanana sy fanatsarana ny rafitra fiarovana ary ny fampafantarana ny lalàna feny fiarovana ny zaza sy ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny malahy na mahavavy hatrany izy ireo raha ny fanazavana ihany. Androany moa ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny fanararotana ara-nofo ka izany no antony nanatanterahina ity etsika teny anivony sekoly ity. Fa raha ny taremarika dia olona iray amin'ny enina no miaina miaraka amin'ny fahasembanana aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Notontosaina tany Nairobi ny fionan'ireo vehivavy manana fahasembanana aty Afrika na ny Diwa. Manana solotena ndray anjara tamin'izany Madagasikara sady nandritra ny fivorina ny fampiatiana. Ny fitantanandrara ankapobeny, ny fitantanana ny fikambanana, ny fitantanam-bola no lohahevitra no voaboasana nandritra ity fiona ny Diwa, nandritra ny atelona izay natao tany Kenya ity. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitatitra ny Antsipriam-baovao. Ny ao teto Nairobi ireo solotena ny vehivavy afrikanina manana fahasembanana mivondrona ao amin'ny Disability Women in Africa na ny Diwa. Ny solotena ny vehivavy manana fahasembanana avy aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika Irazaka Ralphin fiaonana izay nandinihana ny fitantanandrara ny fitantanana ny fikambanana. Ny antom-pivoriana moa izany dia fanofanana ireo mpikambana mikasika ny fitantanandrara amin'ny ankapobeny, fitantanana, fikambanana, fitantanam-bola, fanazavana ihany koa famerenana moa izany fifanatao tany aloha hoe manahoana ny fitantanam-bola, inona avy ireo miandraikitra ny fikambanana anankiray, izany hoe ny conseil d'administration, ny secrétariat, ireo ambaratonga rehetra miasa ao anatin'ny fikambanana. Samy nanana ireo karazam-pahasembanana ireo mpandray anjara tamin'ity fiaonana ity. Misy ny fahasembanana ara-batana, ny ara-pahitana, ny ara-pandrenesana tsy dia misy loatra, fa nisy koa izay tsy mahazatra dia ny farira ary nisy koa ny botry. Mba azony tsirairay indrindra ireo manana fahasembanana misitraka an'izony dia nanaovana ezaka manokana ny fampiatiana. Fenitra ny izany hotratrarina nandritra ny fivoriana ary foto-kevitra
natao zay atafitazy tany amin'ny mpivory moa ny fampiatiana izay ezahana ahafahan'ny tsirairay tsy ny ao anaty fikambanana ihany fa amin'ny fifanereserana amin'ny hafa koa izay fampiatiana zay mba ahafahana mampisitraka ny olona manana fahasembanana amin'ny zony. Mbola lavitra ny ezaka ampisitrahana ny zony ho an'ireo vehivavy afrikanina manana fahasembanana. Betsaka ireo sakana ho any Afrika misedra olana goavana ny vehivavy manana fahasembanana satria eo amin'ny faniliana noho ny mahavehivavy azy sy ny fananany fahasembanana. Fanamby lehibe araka izany ny miandry ny tsirairay ny fiarahamonina ary ireo mpisehatra rehetra. Lafim-baovao hafa tanteraka mitaraina vokatry ny fakana fasika amin'ny renirano Sisony manakaiky ny komina Ampahitrosy ny mponina ao antoerana. Nisy ny fidinana ifotony nataon'ireo tompona raikitra isan-tsokajy ny omaly. Nilaza ny solombavam-bahoaka Voangy Raharmanarivo fa tsy maintsy isy ny fampiatsoana ireo pakafasika sy ireo ben'ny tanàna mba andaminana ity olana ity. Rindra tsara ny tahiriny aina. Mialalina ny renirano, miena ny rano miditra eny an-tanimbary ary ny tena zava-doza dia ny firodana ny fefloha rehefa mafy ny rotsakorana sy miakatra ny renirano. Santionany amin'ireo fahavoazana ateraky ny fakana fasika manamorona ny renirano Sisany ireo hoy ireo mponina eto amin'ny komina Ampahitrosy ka mampikaikaika ny vahoaka ety an-toerana. Rano zay no maka rano sotroina dia le fasika no adiny dia iny ny tsifina iny ny sotroinay ety amin'ny komina Ampahitrosy satria tsy misy fotodrafitrasa hoe fatsakana zay azokana rano zay zany anankiray. Faharoa lasa lalina loatra ny profondeuran'ilay renirano Sisony ka tsy tafakatra tsony eo anivon'ny tambary dia maty manaraka izany koa ny fambolena ny fahatelo ihany koa dia ny hoe ny tena zavatra tena zava-doza zay hitantsika zay jerentsika teo dia raha io fefoloha zany ny vaky dia tonga dia direkta mivantana any Anosy Zato ny fahavakisany io fefoloha. Tonga teny an-toerana teo anivon'ny Apipa izay nilaza sy nanamafy fa ilaina ny fanabeazana ny rehetra amin'ny fitandremana sy fanajana ny fotodrafitrasa tahaka izao. Tsy ho an'ireo pakafasika ihany fa ho an'ireo mponina ihany koa. Anaitra le vahoaka amin'ny zavatra atao aty zavatra tokony tandremana amin'ny fotodrafitrasa sy zavatra tokony atao fanomezan-tanana sy ny zavatra tokony tandremana hoe fanombana satria sary-piaro amin'izay ny Apipa. Efa nisy ny notona voaka ho an'ny fakana fasika hoy ny ben'ny tanàna voafita eto amin'ny komina Ampahitrosy. Tsy ny fakana fasika no olana mahavaky ny fefoloha fa ny fahanteran'ny fotodrafitrasa hoy ny fanazavana. Ekena fa misy ny fefoloha maromaro hitantsika any mihotsaka fa ny ben'ny tanàna ny fiadiana tanàna dia manamafy koa fa ny fotodrafitrasa mihitsy ny fefoloha mihitsy manamorona ny Sisony tato anatina 3 taona 4 taona dia tsy misy fanamboarana na réhabilitation manokana mahakasika ny fanatsarana fefoloha fa matoa misy digamboarina dia efa vaky izy zay dia noho izany ny angatahana zany dia hijerena n'ireny fotodrafitrasa ireny. Tsy maintsy isy ny fandaminana manoloana ity olana eo amin'ireo mponina sy ny pakafasika ity hoy ny solombavam-bahoaka voafita amin'ny distrikana Antananarivo Atsimondrano Voangy Raharmanarivo. Tonga teny an-toerana ny tenany nijery ny zavanisy. Trasa izay indrindra nitondrana teknisianina aty satria samy fiveloman'ny olona ny fambolena misy olona koa mivelona amin'ny fangalana fasika dia tsy maintsy jerena hoe ahoana ny marimaritra iraisana mba tsy isiny ny dega be kanefa mba ahafahan'ny tsirairay ihany koa mivelona ara-dalàna. Ny zavatra ho atao maika aloha dia ho ampanatsoana daholo ireo rehetra pakafasika mba ametrahana karazana dina fanarahana hoe ny fefoloha zany saripady zany tsy azo kitikitihana zany tsy azo loarana angalana fasika zany dia tsy maintsy ho apetraka izay ary tsy maintsy misy fifanarahana tsy maintsy ho atao dia ampanatsoana daholo ny pakafasika dia ampanatsoana ny maire zay misy hoe toerana azo angalana fasika dia ifampiresahana ifampidiniana dia eo no ahitana hoe izao zany ny marimaritra iraisana. Andrasana arak'izany ny fivoaram-baovao. Vaovao avy any amin'ny distrikany Mananjary kosa indray dia ho vaovatsy ela ny olan'ny mponina ao amin'ny komina Voilava manoloana ny faratsindalana izay mampikaikaika ny mponina any an-toerana nandritra ny taona maro.
raha ny fanazavana dia anomboka amin'ny faran'ity volana marsa ity ny fanatanterana ny asa fanamboarana raha ny valiteny azo ny solombavambahoaka mamiaja sarloha taorinin'ny fiaonany tamin'ny ministry ny asa vaventy nasisy karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriana izay. Atomboka amin'ny farany ity volana martsa ity ny asa fanamboarana ny lalana ao amin'ny komuna Voilava Mananjary nisy ny anso nataon'ireo solitenany bentanàna tamin'ny fitondram-panjakana mikasika ny tokony hanomboana sy anafainganana ny fanamboaran-dalana ao an-toerana ataorin'ny fiaonany solombavambahoaka tamin'ny ministry ny asa vaventy dia fantatra fa vita ny alatsinainy taony fifanarana eo amin'ny ministera sy ny orinasa anao ny lalana fa matsy mbola 4 miliara ariary natokana hanamboarana ny lalana amin'ny refy 4 kilometatra ka atomboka eo amin'ny farany goudron ny asa fanamboarana raha ny fanazava. Nisy fiongako tamin'ny ministry ny asa vaventy ministra Jacoba dia nahafapo tanteraka satria voavaly avokoa ny taetan'ny faritra vatovavy amin'ny ankapobeny izay nandosiko taminazy. Voalohany amin'izany ny fanamboarana ny lalany Voilava eo amin'ny 420 kilometatra eo dia nazahoana fa masimbola 4 miliara ariary ary efa nivoaka ny visa, efa vita ny visa zany, efa nivoaka koa ny récépissé zany hoe amsika mikorana zao ny entreprise Razaonar zay nazo ny marché dia efa tokony tatitra entana miazo ny Voilava ka anomboka eo amin'ny farany goudron fagnamboarana ny asa dia efa maingala teo moa ny andro ka raha ny resaka ny fanaovanay sy ministra tamin'ny omaly dia farafahatarany amin'ny farany volana marsa zao no anomboka ny fagnamboarana ny lalana 420 kilometatra miazo amin'ny Voilava. Ankoatra izay dia voavahy ihany koa ny olan'ireo mpiasan'ny BAC ao amin'ny faritra Vatovavy 420 volana tsy nandray karama ireo mpiasa ireo raha ny fanazavana. Nampiakafeo za tao amin'ny anteny meram-pirenena nitaraigna koa teto amin'ny Facebook zahay nisy koa ny fidinganay fotony nataony Dirkab tegna Anjilazila dia voavaly ny etaetan'ny mpiasan'ny BAC rehetra miisa 10 ao amin'ny faritra Vatovavy ny passer du BAC ka ny 4 amin'io dia eo Anjilazila voavavy koa zany ny etaetan zareo ry monsieur Théophile, ry Jean-Claude, ry Zara sy ny namany zany dia mankasitraka ny filohan'ny fanaovazana ny Repoblika ho lava fanapahana amin'ny asa fa ataoko hoe misento kely zahay satria raha sisy ny raha zany lalany Voilava zany dia zao izy azoko lazaina hoe vita. Natsiaro afapo tamin'ny fiaonana tamin'ny ministry ny asa vaventy ny solombavambahoaka izay nilaza fa voavaly ny etaetan'ny faritra Vatovavy amin'ny ankapobeny mitaky asa matotra sy tsara kalitao amin'ny orinasa izay isahana ny fanamboaran-dalana kosa raha ny fanamafisana avy amin'ny solombavambahoaka ihany ary nambara ny fahanara-maso ny fizotry ny asa mandritra ny fanamboarana ny tena. Fa mitobatrany ireo tanora malagasy maniry ny anohy fianarana any ivelany raha ny tarehimarika raisam-pirenena anarivon'ireo mpianatra malagasy mianatra any ivelany amin'izao fotoana izao ary France no isan'ny mandray mpianatra malagasy betsaka indrindra arahy ny Canada. Antony maro no manosika azy ireo ivoaka an-tanindrazana fitadiavana fampianarana manokana tsy dia misy eto an-toerana faniriana azo diplôma iraisam-pirenena ary fanatsarana ny vintana ahita asa tady vaovao makasika izay eo amin'ny herinantsary ny tahiriny aina. Mpianatra malagasy miisa 700 sy 400 no mandrato fianarana any ivelany amin'izao fotoana izao ka ny 770 sy 300 amin'ireo any Frantsa ny 270 kosa any Canada. Tsy misy antotanisa ofisialy farany avy amin'ny fitondrana lohatreto fa tatitra iray avy amin'ny fandaranasa iraisam-pirenena no namoaka ireo tarehimarika ireo. Raha jereny izany manamarika fa maro ireo malagasy maniry anohy fianarana any ivelany indrindra raha ampitahaina amin'ny isan-tanora rehetra mahazo diplôma baccalauréat isan-taona. Mpianatra 900 eo no matetika mandefa fangatahana anohy amin'ny sehatra ambony raha ny antotanisa azo. Isan'ny olana ny tsy fahampian'ireo sampam-pampianarana eto Madagasikara raha ny fanazavana nataony teo anivony Madajeune.
Ny tombo manokana aloha zany dia maro ireo sehatra izay atao hoe filière eto Madagasikara mbola tsy misy fa ny ivelany no misehatra mivelatra bebe kokoa zany amin'ny resaka professionnel ny fianarana. Ny tena be mpandeha indrindra France, Canada, ny mampiavaka ny destination atao amin'ny centre des études internationales zao dia misy koa Dubaï. Anisan'ny tombony ny fananana diplôme international na hoe nianatra tany ivelany ahafahan'ireo ankizy misehatra bebe kokoa surtout andreo izay maniry amin'ny resaka international zany professionnellement. Ny ankapobeny resaka communication na marketing izay ny tena anisan'ny mahatonga ny ankizy m'intéressé ny ankizy. Amin'ny ankapobeny ny faniriana ampitombo ny avo ny fahaiza-manao, ny vintana ahazo asa ary ny fampiofanana manokana no antony lehibe mahatonga ny tanora malagasy misafidy ny hianatra any ivelany indrindra any Frantsa sy Canada. Na izany aza betsaka ny toerana ahafana mandrato fianarana ary izany no antony mahatonga ny mazava-dehibe ny torolalana ho an'ny ankizy. Ny tena olana voalohany aloha ny tsy fahafantarana hoe inona ny zavatra ny fanomanana rehetra zany dia anisan'izay fanampiana ny ankizy ny torolalana rehetrarehetra ny amin'ny hoe zao ny université mifandraika amin'ny tanjony tsirairay avy. Resaka orientation koa zany anisan'ny tena ilain'ny ankizy. Amin'izay hoe misy resaka orientation zay dia maro ny ankizy mbola misalasala hoe inona no ataony rehefa vita bac na hoe l'université tiany ale dia ato tena hoe torohevitra mampafantatra ny ankizy hoe zao ny filière misy dia zao ny lalana afaka andehananao amin'ny izy. Ny sokatra nanomboka androany moa ny salon de l'étudiant international andiany fahenina amby folo izay no karakaray ny Madazène tetsy Ankorondrano. Raha ny fanazavana dia itohiram-pitso izany ho fanomezana torolalana ho an'ireo tanora mpianatra vao afa-panadinana baccalauréat ka te hanohy fianarana any ivelany. Fa mitakezaka sy fahatsapan-tenan'ny tsirairay ny ampiroboroboana ny teny malagasy ho lasa teny pirenena hoy ny fimpamamaha na ny fikambana ny mpandala ny mamalagasy androany. Efa misy ny dingana nataony filohan'ny fanavaozana tamin'ireo diany tany ivelany saingy mila amafisina ny asa. Isy ny fivorina ho tanteraina ny zoma izao andiniana sy itadiavana paikady rehetra ametrahana amin'ny toerany ny teny malagasy. Tato-baovao ny andro miaratiana eo amin'ny sasindratsarin'ny Mathieu Prince. Voninahitra ary laza ho an'ny firenena ny fananana tenim-pirenena. Totitaitra ary manao ambany masotsita ny tenim-pirenena nefa ny malagasy ary isika ihany no manapotika ny atsika. Tompona andraikitra ny rehetra ary tsy afa-mialany koa mitondra izay tsy nanome lanjy izany hatramin'izay. Fotoana fanararotra izao andraisana fanapa-kevitra na sogadinana sy ampiroboroboana ny teny malagasy taoriany ohatra velona nataon'ny filoha ankehitriny tamin'ny fitsidihan'ny firenena maro ka nampiasainy ny teny malagasy. Malagasy mila an'izany malagasy ary ny malagasy zany zavatra zany fa ny mpitondra mihitsy tsy mandray andraikitra manao goragora dia tsy tafita le zavatra tokony atao. Mampalahelo satria manana ny tenytika isika nefany potehitsika sahala amin'ny arena kibon'ny tanytsika ny vahoaka ny any ivelany manapotika azy sahala amin'izany koa ny teny malagasy tika manana teny malagasy tika iray ary efa nasalatry ny filoham-pirenena ho teny pirenena efa niteneny ny tany ivelany nefa ohatran'ny tsy taitra daholo ny malagasy rehetra ka izay no tena antony joroanay anaitra ny malagasy hoe manana isika sarobidy fa andao ho karakaraina ho kolokoloana fa zay mahakolokolo ihany no manana ny soa. Hita taratra amin'ny fiainana andavanandrom-piainana ny malagasy fa mbola marisarisa ny rehetra hiteny malagasy sa manao izay mampety azy ny rehetra eo anatrehan'izany. Fihetsika sy fanao izay mila fanovana hony avy amin'ny fikambana ny mpandala ny mahamalagasy na ny fimpamamandro any ary toman'izy ireo ny rehetra hanao zava-dehibe ny fampiarana ny teny malagasy hipaka maneran'izao tontolo izao. Marisarisa ny olona satria samy manoratra zay tiany soratana samy miteny zay tiany ataony raha ohatra ianao ka mahita tsara na eny an-tsena aza raha manontany ianao voatabia hoe ohatriny na voatabia dia ozy hoe 500 leo aloha 5000 leo afara zany hoe sady teny gasy ny ataony ny teny frantsay tsisy lalàna sy fifehezana mihitsy ka izay no ataotsika hoe amboarina ny teny malagasy ho tena ho ampiasaina ny teny malagasy ho fantatro tontolo izao mba
azahoantsika mifehinyfihiny zavatra rehetra na amin'ny teny vahiny dia ho atsaraitsika zany teny vahiny zany fa ny teny malagasy aloha no tsy maintsy ambony indrindra. Azo atao tsara ny mamelanja ny teny malagasy ho lasa teny fampiasa amin'ny sehatra maro. Mametraka ho zava-dehibe ny sivana sy ny fanaramaso ary fandaminana eo anatrehany zava-misy ny fimpamama izay mitaky fanapaha-kevitra avy amin'ny mpitondra fanjakana. Raha izay fimpamama manokana aloha dia tsy maintsy ho apetraka ny fepetra hoe tsy maintsy teny malagasy daholo no ampiasaina amin'ny soratra sy na any amin'ny radio na any amin'ny télévision na any afisy rehetrarehetra eto Madagasikara dia amin'ny teny malagasy aloha voalohany zay. Na dia atao hoe ny hira fotsiny aza zay tenenina amin'ny radio sy ny télévision ny ka sady mifangaro teny frantsay, mifangaro teny gasy, mifangaro tsy fantatra intsony, tsy maintsy alamina zany zavatra zany ary zany no ezaka voalohany ho atao iarahana amin'ny fitondram-panjakana hoe alamina ny zavatra nisy hatramin'izay dia amena le hira zany raha hiran'le hira ianao dia amena ny tompona andraikitra aloha ny tononkira dia hoe malagasy tsara ve ty sa mifangaro ve ty hoe aitsio ty zany rehetrarehetra zany tokony tsy lalàna daholo Tsy mijanona amin'ny fanabeazana fotsiny ihany fa manao ny altsisika amin'ny fanentanana sy fandraisana andraikitra ampiroboroboana ny teny malagasy ny fimpamama. Isy ny sehatra natokana izy ireo ho an'ny mpisehatra sy ny mpitia ny teny malagasy rehetra ny zoma ho avy zao etsy andrefanam-bojanahary hitady ny hevitra rehetra nampina ny mpitondra fanjakana ametrahana amin'ny toerany teny malagasy ho lasa teny pirenena. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa miditra amin'ny dingana mampana kokoa ny krizy ao Moyen-Orient metoy ny fifandonana eo amin'ny Iran sy Israel ary États-Unis mitombo ny isan'ny maty sy ny maratra miamafy ihany koa ireo fepetra fiarovana any amin'ny faritra manodidina ary mitatra amin'ny sehatra ara-barotra sy ara-diplomatika maneran-tany ny fiatraikany ity ady ity. Tady baovao mahakasika izany. Hatramin'ny androany mbola mitoy ny fifanakalozana darika bomba sy falifaty eo amin'ny Iran sy Israel. Misy hatrany ny tatitra momba ny fahasimban'ireo fototra-afitrasa ara-miaramila sivily ary mitombo isa ireo trabona. Anarivon'ireo olona voaterina andositra indrindra amin'ireo faritra heverina ho marefo ara-piarovana. Notanterahana tao amin'ny tanàna Minab any atsimon'ny Iran ny fandevenana iombonana an'ireo olona 520 amin'ny namonyainy nandritra ny darika bomba tao amin'ny sekoly ambaratonga fototra tany an-toerana. Anjaton'ireo fianakaviana naneho ny fahoriany sy ny alahelo nandritra ny fandevenana. Miatra any amin'ny faritry ny erin-dranon'ny Persika indrindra ao amin'ny Emirat Arabo mitambatra sy Qatar ny fepetra fiarovana sidina iraisam-pirenena maro no nifoanana na nahembotra ka misy fiatraikany amin'ny fivezivezen'ny mpandeha sy ny varotra voakasika ny sehatry ny fizahatany sy ny fitaterana entana ary mitombo ny aya amin'ny mety sy ny fiakaran'ny viditsolika sy ny fikorontanan-tsena maneran-tany. Raha mitoy ny krizy dia mety hisy fiatraikany amin'ireo firenena maro. Eo amin'ny sehatra ara-diplomatika, niteraka ady hevitra vaovao ny fanambarana nataon'ny filoha Amerikanina Donald Trump tao amin'ny Maison Blanche, nilazany fa mety hapiato ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny Espagne ny États-Unis noho ny fandavan'i Madrid hapiakatra ny teti-bola fiarovana ao amin'ny OTAN, nambarany fa tsy ampy ny fandraisana anjaran'ny Espagne amin'ny fiarovana iombonana ary notsokerainy ihany koa ny fijoroan'ity firenena ity manohitra ny hetsika ara-miaramila Israeliana tao Gaza sy ny fanafiana nataon'ny États-Unis tamin'ny Iran. Miantso fifampirarahana maika sy fampitsarana ny ady ireo firenena Europeanina sasany, ny hafa kosa manamafy ny fiomanana ara-miaramila. Amin'ny ankapobeny, tsy voafetra amin'ny fifandonana eo amin'ny Iran sy Israel intsony ity krizy ity, fa mihitatra amin'ny sehatra ara-barotra, ara-toe-karena ary ara-diplomatika maneran-tany. Miteraka aya amin'ny mety sy ny ady midadasika kokoa raha tsy misy vahaolana ara-pilaminana aingana. Ny lehilahy malaza amin'ny fampisehoana mampiolakolaka ny vatany sy ny hippopotame pygmé afaka miaina antanety no afaka elo entina aminao indray amin'ity andro an'ity. Daniel Browning Smith, fantatra amin'ny anarana hoe Vera Berboy, teraka ny Valme 777 lehilahy Amerikanina mpanao fampisehoana mampiolakolana ny vatany, mpilalao sary mihetsika, mpanolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra, mpanao atsikana, mpanao fampisehoana ara-panatanjahantena ary mpanao atsika mampidi-doza. Manana Guinness World Record feat Smith ary malaza noho ny fahaizana miavaka mampiolakolana ny vatany, indrindra amin'ny fondriana makany aloha sy aoriana ary ny fanalana ny tonotaolana. Avy amin'ny aretina hatrany ankibondren'ny antsoina hoe hypermobile Ehlers-Danlos syndrome no nahatonga ny fahafahan'ny Smith miolakolana. Teraka sy lehibe tao Meridian Mississippi, États-Unis Smith ary manana anabavy iray sy raharaha iray.
efa tamin'ny faefataona no nahazo aingam-panavy amin'ireo mpanao fampiolakolanana ny vatana na ny contorsionniste ka nanonofo lasa tsara indrindra eran-tany amin'izany sehatra izany ny tenany. Tamin'izany fotoana izany dia efa nitsambikina avy any ambonin'ny fandriana rososy ny Smith ary nidina tamin'ny fisokafa tongotra tanteraka ka nahagaga ny fianakaviany izany. Taty aoriana tamin'ny fahatanorany dia nanao fampisehoana an-dalambe ny tena ny sarihana ny sain'olona. Rehefa 22 taona Smith dia niditra tao amin'ny Pendle Steve Family Circus talohan'ny fanombohan'ny fiofanana manokana momba ny contorsion teo ambanin'ny fitarihan'ny Master Louis tao amin'ny San Francisco School of Circus Arts. Maro ireo olona voan'io aretina pazo-ny Smith io no mijaly amin'ny fanentanany hozatra sy taolana kanefa fanentanana kely ihany no tsapan'ny Smith nandritra ny fanateterahan'ny asan'ny maha contorsionniste azy. Na izany aza rehefa nandroso ny aretina dia voatery nijanona tsy nanao fampisehoana intsony Smith. Karazana hippopotame kely monina any amin'ny ala sy honahonan Afrika andrefana ny hippopotame pygmée izay iray amin'ireo karazana rosisa velona ao amin'ny fianakavian'ny hippopotamidae. Biby miafina, miaina irery ary mivoaka amin'ny alina ny hippopotame pygmée. Kely kokoa izy raha oharina amin'ny hippopotame mahazatra 10 hatramin'ny 7 cm eo ny halavany ary milanja 20 hatramin'ny 5 7 kilao. Lava kokoa ny tongony sy ny atony, kely ny lohany ary tsy dia mipoitra amin'ny masony sy ny oriny. Tsy dia mandany fotoana betsaka ao anaty rano toy ny hippopotame mahazatra koa ny hippopotame pygmée. Na dia miaina an-tanety izy ity biby ity dia mila rano hitazonana any amandoniny hodiny sy ampangatsiahany ny vatany ary mivelona amin'ny raviny, karazana zava-maniry anaty ala sy voankazo. Mety hatratra 10 hatramin'ny 15 taona ny androm-piainany. Araka ny fanombanan'ny Union Internationale pour la Conservation de la Nature, latsaky ny 3 sisa ireo hippopotame pygmée mbola velona anaty natiora any. Miaina sy miparitaka izy ireo noho ny fahasimban'ny ala toy ny fanapahana hazo, fihazana tsy ara-dalàna ary olana ara-piarovana sy ady any amin'ireo firenena honenany. Noho izany ny hippopotame pygmée dia heverina ho isan'ireo biby tandodondoza ary mila fiarovana maharitra. Tapitra ny fampahalalam-baovao-tsika tompo kilasy tompo vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana trany ny namana mpanao gazety sy ny teknisianina na afahana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao ny tena koa mametraka ny soavatsara ho amin'ny rampitsondray. Filma tompoko.